dia iny fanadidiny ihany koa no mitondratsika hoe amin'ny taranja baolina lavalava antotosa androany tetsy amin'ny kianjany Malakama ny andro fahavalo farany amin'ny fanotsanana fedina ny tompon-daka ny ligina Lamanga atao riny zany ary dia fantatra fa ny 3FB sy ny TAM no tafita iady ny antsoina hoe finale de poule izay iady omby mifamo izy ireto amin'ny alahatra io satria dia samy nivoaka nandresy izy ireo tamin'ity androany ity ny 3FB nandresiny stade olympique de Lemirina tamin'isa 4-3 ary ny TAM Manosbe nandresiny 15 famille tamin'isa 8 no 3 tauriny ny andro fahavalo farany amin'ny fanotsanana fedina ny tompon-daka ny ligina Lamanga taranja baolina lavalava dia tafita hiatrika ny lalao famaranana isam-bondrona ny finale de poule ny 3FB sy ny TAM Manosbe. Samy nivoaka mpandresy avokoa ny rotota tamin'ity lalao farany ity tetsy amin'ny kianjan'ny Malakama. Afaka malalaka ny ekipan'ny ministera amin'ny fahasalamana izay nifandona tamin'ny mena valahana izao arahantsika amin'ny sary izao. Nomotsany ny 3FB manao akanjo mena tamin'isa mavesatra 4-3 ny stade olympique de Lemirina. Ny fanakaiky any ny isa teny amin'ny solaitra be teo amin'ny fizaram-potoana voalohany 7-20 no 3 izay nitarihan'ny 3FB. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nampisioniera ny José Sirija ary John be mpilalao 3FB ka maromaro ny baolina matin'izy ireo. Ny stade kosa tao anatin'izay fidirana faharoa izay tsy nahavita ny lalao firy intsony ary tsy nahafaty baolina mihitsy. Manazava ny hotohan'ny faninanana Andriamatoa Andry Ravelo John filohan'ny ligina Lamanga. Une formule de compétition moa zany fantatsika tsara fileovana siviny nandray anjara tao anatin'ny fifaninanana dia ny ekipa fito zany no miakatra manao ny phase finale fa ny ekipa voalohany tao anatin'izy sivy ny ekipa voalohany zany hoe premier tonga dia miandry demi-finale ny ekipa voalohany sy ny faharoa zany hoe le premier teo sy ny faharoa manao petite finale amin'ny 19 novembre zao adombo fa efa tamin'ny mena ihany zany io dia rehefa avy eo indray le ekipa voalohany tsy nefa miandry finale ny ekipa faharoa mihaona amin'ny ekipa fahafito ny larana fahafito larana fahatelo mihaona amin'ny larana fahaenina dia larana faefatra mihaona amin'ny larana fahadimy dia zay mandresy amin'ny fahatelo sy ny fahaenina mihaona amin'ny fahaefatra sy ny fahadimy izay ny demi-finale ny barrage azafady fahatelo sy ny fahaefatra mihaona amin'izay mandresy amin'ny fahatelo sy ny fahaenina dia zay mandresy amin'ny faharoa sy ny fahafito mihaona amin'ny voaloha izay ny demi-finale zany. Ohatr'izay zany ny fandehan'izy dia amin'ny 26 novembre ny barrage eto tamin'ny mena ihany zany. Toy izao kosa ireo vokatra hafa tsy arakaraky ny eritreretin'ny maro ny fihaonana teo amin'ny TAM sy ny 15 famille satria dia nivoaka sepotra ny TAM vao nandresy ny 15 famille tamin'isa 8 no 3 Ny semino kosa dia niondrika nanoloana ny zareo TF anaty azy tamin'isa 270 no 530 ary ny TFM Nakasina nandresy ny Matadoria tamin'isa 8 no 3